Faly miarabantsika tsirairay avy a manaraka an'izao fandarana miomana iona amin'Andriamanitra ao izao indray amin'ity anio ity volana febroary 2024 izao iresantsika izao ary dia misaotra ny Jesosy Kristy tompontsika lay andrina ny fiadanana lay rainy mandrakizay a noho ny fahasoavany sy ny famindrapony a dia nanomezany a tombonandro vaovao atsika ary miaraba atsika tsirairay avy ihany koa ny amin'ny nanomezany an'izany tombonandro ho atsika izany tsy noho ny herintsika tsy noho ny tanjantsika tsy noho izay famendray antsika ihany koa fa fahasoavana no nafahantsika na vita na makivaky an'iny taona 824 iny na inona ny tranga na inona ny atra tao a tao ny ady sarotra tao ny fitsapana tao ny zavatra mavesatra tao ihany koa ny fifaliana sy ny firavoravo na rehetrarehetra avy amin'ny tompo a dia avy amin'ny rehetrarehetra izay ary hoy ny voasoratra hoe ny zavatra rehetra dia niara-miasa asoa izay tia an'Andriamanitra dia isaorana anazy ny taona 824 afaka nolalovana somatsara ary dia isaorana anazy ny taona 724 izay omeny antsika indray ary miaraba antsika tsirairay avy a ny anomezany an'izany taona vaovao zany fa 7:70 zao a tia miomana iona amin'Andriamanitra ao izay enotsika ity ary dia mirary antsika tsirairay avy eto am-piandohana izay rehetra manaraka an'izao fandarana izao na ny eto Madagasikara na ny any ampitan-dranomasina rehetra any izay marobe hoe ny fiadanan'i Jesosy eny anapaka ao am-pontsika isan'andro tsy tapaka mandritry ty taona ho avy rehetrarehetra ity zay ny tena zava-dehibe izay hoe fiadanan'i Jesosy zay izy a dia andrinany fiadanana ny anarany ary dia nirariana amintsika tsirairay avy isam-patan'olona sy isa-tokantrano ho an'ny olona kasitrahana rehetra dia ozy izy hoe fiadanana nomeko anareo ny fiadanako no avelako anareo ny fiadanako no omeko anareo tsy taka ny fanomeny zao tontolo zao no anomezako anareo ny fiadanana zao tontolo zao koa zany manome ny fiadanany amin'ny fomba maro samihafa kanefa fiadanana tsy maharitra fiadanana tsy mitondra fiainana ary tsy fiadanana lay tena izy fa ny ao am' Jesosy Kristy dia ozy hoe omeko ny fiadanako ary tsy taka ny fameny zao tontolo zao dia izay fiadanana zay anapako amintsika iainantsika tanteraka ao anatin'ny fitsaharana ka anambina antsika izy na amin'ny asa na amin'ny fianarana na amin'ny asa fanompona amin'ny adidy amanandraikitra rehetrarehetra dia ozy izy hoe ilay nanomboka ny asa tsara tao anatsika no atateraka an'izany hatramin'ny farany inona no teny omen'ny tompo antsika androany Lioka 1:20 andininy fa 4:30 Lioka 1:20 4:30 zao ny voasoratra ary mitandrema fa andao ny fonareo ho vesarany vokatry ny fisotrotoka sy ny famamona ary ny fiahiahiny zao fiainan'izao ka ho avy tampoka aminareo tahaka ny fandrika izany andro zany fa hiatra amin'izay rehetra mitoetra ety ambonin'ny tany zany fa miambena ka mivavah mandrakariva mba hahery anareo ka andositra izany zavatra ho avy izany ary hitsangana eo anatrehan'ny zanak'olona zay teny zay ao anatin'ny minitra vitsivitsy a no ifampaherezana amintsika tsirairay avy a amin'ity androany ity zavatra tiana ampitaina zany dia zao tandremo ny fo sao vesaran'ny vokatry ny fisotrotoka famamona ary fiahiahiny zao fiainana zao zavatra misy am'izao fotoana dia miazakazaka be le fiainana ary rehefa miazakazaka be le fiainana dia be da be ny zavatra sahanina ary rehefa be da be ny zavatra sahanina dia lasa efa mandeha lavitra ny eritreretina tsy misy maharatsy an'izany maha-olombelona atsika nomeny tompo saina fa na nomeny tompo fieritreretana afaka mieritreritra no avy mieritreritra lavitra afaka mitsinjo afaka manana fikasana afaka manana vina maro samihafa fa zao ny zavatra misy tandremo izy izy ny fonareo sao dia ho vesarany fiahiahiny zao fiainana zao zay aloha ny tonga dia teneniko voalohany fa eo alohany eo misy hoe ho vesarany vokatry ny fisotrotoka sy ny famamona ary ny fiahiahiny zao fiainana zao fa ny tena tiako zaraina dia le hoe fiahiahiny zao fiainana zao amin'ny teny français izy dia hoe souci du siècle souci de la vie be da be ny zavatra eritreretintsika ary nandray ara dia lasa tsy miaina tsara n'le fiainana ankehitriny tsika ohatrany hoe misy zavatra enjehana foana ohatrany hoe misy zavatra katsahana foana ohatrany hoe misy zavatra tediavina foana dia le fiainana ankehitriny amin'izao ora iainantsika zao zao ora ifampiresantsika zao a tsy hainantsika ao anatin'ny fifaliana tsy hainantsika ao anatin'ny fiadanana sy ny
fahafianona sy ny fanatrehana feno fa ohatrany tandidony zavatra foantsika ohatrany tandidony zavatra foantsika ohatrany mieritreritra zavatra foantsika ohatrany manetsika zavatra foantsika dia zany mihitsy mahatonga ny fiainana avy hoe mirotoroto misy olona moa avy eo raha vesaran'izay hoe fiahiahiny zao fiainana zao mitarika aretina mihitsy iny avy eo satria rehefa misy fiahiahiny zao fiainana zao dia lasa mitepitepiny ao anaty lasa misy adi-saina ary lasa tsy ao intsony le fiadanana dia hoy ny tenin'Andriamanitra zay mihitsy napetraka Jesosy hoe tandremo a fa sao dia voesara ny fiahiahiny zao fiainana zao a ny fonareo ary rehefa ao io fiahiahiny zao fiainana zao io le souci ozy tsika dia tsy maniry-tsony ny tenin'Andriamanitra jereo tsika nge ao amin'ny Lioka toko fa 13 Matio toko fa 13 rehefa nanao fanoharana ny amin'ny mpamafy Jesosy dia nisy karazana tany tao dia nisy tany anankiray a lay voagejantsilo ny teny ary rehefa voagejan'tilo ny teny a dia tsy ny tompo Matio toko fa 13 andininy fa 12 ary ilaina fafy teny amin'ny tsilo dia izay mandre ny teny ary ny fiahiahiny zao fiainana zao sy ny fitaky ny arena mangejany teny ka dia tsy mamoa izy zany hoe misy taontsika mandray tenin'Andriamanitra rehefa mandray tenin'Andriamanitra nefa dia arakaraka le tany anyriny io dia raha toka misy tany a tsy mamoa dia anisany tsy hampamoan'io tany io tsy hitondra vokatra zany le teny inona moa ny teny tokony ho hita eny amin'ny inona ny vokatra tokony ho hita eny amin'izay mandray ny teny voalohany indrindra ny vokatra tokony ho hita dia le fitiavana vokatra ny fanahy vokatra tokony ho hita dia le fiadanana le fifaliana le faharipo le finoana ny vokatra tokony ho hita dia Jesosy mihitsy ho hita ety amintsika mandresy fahotana mandresy ny asan'ny maizina mandresy ny filan'ny nofo mandresy ny fitiavatena le vo hita dia Jesosy satria rehefa afafy ny voa tsy iza ny vo fa ny tenin'Andriamanitra dia rehefa afafy ny tenin'Andriamanitra iza no ambaran'ny tenin'Andriamanitra Jesosy Kristy zany hoe mehita eny amintsika Jesosy sy ny toetrany sy ny momba azy rehetra kanefa raha toka vesaran'ny fiahiahiny zao fiainana zao tsika dia tsy ho hita eny amintsika Jesosy le endriny sy ny fahatsarany sy ny fahalebiazany sy ny voninahiny sy ny mahizy azy ray manontolo fa lasa takony Jesosy dia lasa le nofo no mibahana ary tsy misy fiainana tandremo fa tsy misy fiainana ary zay mihitsy lazainy Jesosy hoe mamitaka le izy a fiahiahiny zao fiainana zao a tsy mandeha rery fa rehefa misy ny fiahiahiny zao fiainana zao dia misy ny fitaky ny arena dia tsy mamono teny dia tena tia napetraka amintsika zany zay zavatra zay hoe tandremo ny fiahiahiny zao fiainana zao mba hiainanao amin'ny fifaliana ny andro hoe anio mba hiainanao amin'ny fitsarana sy amin'ny fiadanana ao amin'i Jesosy Kristy ny andro hoe anio na inona ady na inona fitsapana fisedrana sy ny zavatra maro mahazo dia tsarovy hoe eo Jesosy izao no lazainy izao tsy andao anao na foy anao akory izao no lazainy izao mombanao mandrakariva ambara-patonga ny fataperan'izao tontolo zao ka rehefa eo Jesosy manatrika eo amin'ny anio dia iainao anaty fitsarana iainao anaty fiadanana iainao anaty filaminana le izy any amin'ny Deutéronomie toko 7:20 any rehefa mametraka ny tenin'Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely hoe hotahina ianao raha toka mihaino tsara ny teny zay lazainy Jehovahandriamanitra ao ary mitandrina zay rehetra ambara tsy mivilo amin'ny akavanana anao amin'ny akavia fa mandeha arak'izay ambara dia voalaza ao ny fitahina rehetra hotahina ianao raha mivoaka hotahina ianao raha miditra hotahina ny vilia fanaova-mofonao hotahina ny ateraky ny kibonao hotahina ianao any an-tsaha hotahina ianao any an-tanàna hotahina ianao amin'ny fiainanao ray manontolo tsara be mihitsy zany fa any amin'ny andininy any voambony any dia mitendra izy hoe fa raha tsy mihaino ny tenin'i Jehovahandriamanitra ao ianao ka tsy mitandrina ny didiny ary mivily amin'izay lazainy dia ho tonga aminao zao ozina rehetrarehetra zao izy dia ao anatiny iny teny amin'ny toko 7:20 iny dia zao ny lazainy misy fotoana ianao ozy izy a tonga ny maraina dia tsy andronao ny atongavan'ny alina dia tonga indray ny alina dia tsy andronao ny amparain'ny andro zany ny zavatra misy a ho an'ny olona zay tratra ny fiahiahiny zao fiainana zao zany hoe ohatrany hoe enjehany zavatra na koa hoe manenjika zavatra dia tsy andro tonga ny maraina tsy andro hoe rovina indray ary tiany hariva tonga indray ny alina tsy andro hoe rovina ny maraina tsy miaina amin'ny teny frantsay dia amin'ny teny frantsay lasa hoe tsy misavoure an'le présent tsy miaina tsara an'le fiainana ankehitriny tsika
no avy ny mbola tsy fantatra ny ampitsony mbola tsy fantatra dia le androany nefa lasa sombatsika amin'le fiahiahina sy ny amin'le fitahotra ny amin'ny avy zao ny ataony devoly ny ataony devoly dia zao mandrobaka n'le fiadanana ao anatinao mpangalatra tsy avy raha tsy angalatra sy amono ary andringana ary ny zavatra angalariny dia ny fiadanana angalariny le fiadanana dia ina ahoana ny angalarany azy ny eritreritra lasa rehetra tam'izay lasa tsy nety tam'izay mety fahasolafahana tam'izay rehetrarehetra natafitohana sy nampetsera tany aloha dia mbola averina eo aminao foana iny dia apatsahiviny eo aminao foana iny dia torohevitro aminao rehefa apetrany aminao iny eto eo anatrihan'i Jesosy ary rehefa mifona eo amin'i Jesosy ianao ny amin'izay fahotana rehefa mifona eo amin'i Jesosy ianao ny amin'izay tsy fahatanterahana fahasolafahana fahatafitohinana sy ny tsy zavatra tsy fanaovana sitrapon'Andriamanitra tamin'ny lasa ny fonanao zany eo no eo Jesosy dia mamindra fo aminao eo no eo Jesosy dia manasanao amin'ny rany manadio manamarina manamasina ary manarina anao indray izy dia milaza izy hoe izao tsy manameloka anao intsony fa amin'izao sisa izao aza manota intsony Romanina 9 dia milaza hoe izy ao ny ampangany olom-bo fidin'Andriamanitra Andriamanitra ny manamarina azy ny devoly dia zao no ataony manendrikendrika izy ny devoly dia zao no ataony mampatsiahy foana ny lasa izy fa zao no lazain'i Jesosy aza misaina ny lasa na matsiaro ny taloha indro zao manao zavatra vaovao fanafodin'izay zany mba tsy iangarany zavatra lasa taloha rehetrarehetra ianao dia tsaroa fa ny rany Jesosy efa nandevona ny fahotanao ny rany Jesosy efa nandevona ny fahotanao tahaka ny fandevonan'ny masoandro ny zavona tahaka ny fandevonan'ny masoandro ny zavona vao maraina na inona fahotana vitanao na inona ny zavatra nataonao na inona tsy mety nataonao rehefa nentinao teo anatrehan'i Jesosy zany dia Jesosy manadio anao amin'ny rany manafaka amin'ny tsy fahamarinana manafaka amin'ny fahotana rehetra ary manarina mahatonga anao olom-baovao noho izany raha vao tonga ny eritreritra tamin'ny lasa rehetra ka misy famozam-po sy fanamelohan-tena dia tonony le ratsy hoe efa nifafan'i Jesosy zany tonony amin'ilay ratsy hoe efa nidiovin'i Jesosy efa nao amarininy efa nao masininy ary efa olom-baovao ao aminy tapitra eo toetra indray le fiadanana raha ny amin'ny andro androany indray no teneniny aminao ka milaza ny amin'ny zavatra ho avy izy ka milaza zavatra mampitahotra anao sy mampanahanao tsy ny devoly akory ary zany fa mety nofo sy ny eritreritra ao anatinao dia zao atao an-tsaina Jesosy Kristy ilay andrehan'ny fiadanana manapaka atao anatiko Jesosy Kristy efa miteny fa aza manany amin'ny hoanina aza manany amin'ny tafina aza manany amin'ny osotrona aza manany amin'ny hoavy fa ianao na manary sy mampitombo akory ny alavan'ny androm-piainanao ianao na manary tsy ampiovy ninny zany tena tia napetraka amintsika zany amin'izao fotoana zao mety be da be ny zavatra mety hoe isahantsika be da be ny ady sy ny fitsapana fa zao koa tia nampianarina antsika hoe mifatoa amin'ny zavatra tena izy zany be da be mantsy ny zavatra zavapoana be da be ny zavatra aitraitra be da be ny zavatra tsy tena ilaina amin'ny fiainana nefa lasa irotoroton'olona amin'ny teny malagasy moa le izy dia hoe servitanana malà tsy aminona vatotra koa misy fotoana zany zavatra tsotra ny ilain'ny tompo ary tsy hoe misy fotoana moa zany fa ny fiainantsika isan'andro mihitsy rehefa miaraka amin'i Jesosy dia zavatra tsotra fa rehefa entin'ny zao fiainana zao tsika ary rehefa entin'ny fivoarana sy ny zavatra miroborobo rehetrarehetra dia ndraindray tsika tsy mahay miaina amin'ny zavatra tsotra intsony ndraindray tsika tsy mahay miaina amin'ny onony fa mitady zavatra sarotra mitady zavatra zay zavatra tsy dia davon'ny tompo ary tsy ataoko amin'ny teny frantsay izy hoe tsy important na tsy essentiel dia lasa any amin'ilay zavatra tsy important sy tsy essentiel na matetika nitady azaka zahantsika saminga mipetraka kely saminga mandiny teny samy mieritreritra dia trereto hoe le zavatra tena mampiadisainanao io ve zavatra tena essentiel le zavatra tena mampiadisainanao io ve zavatra tena important ary raha important essentiel ny tompo malala azy ary mamahazy mitondra anao amin'ny fahatanterahany sy fikarakarany anao raha tsy essentiel tsy important dia teneny tompo hoe tena ampianaro tompo ifikitra amin'izay zavatra tena misy votoatony ary tena zavatra sarobidy aminao fa zay koa ny zavatra anankiray indrindrandrindra amin'izao vanim-potoana ainantsika zao sy 24 zao dia mamorona zavatra be da be ny izao tontolo zao mihitsy zao fiainana zao ny fiarahamonina mamorona zavatra be da be izay ndraindray zavatra aitraitra zavatra tsy tena ilaina zavatra afaka apetraka tsy mahafatana tsy atao ary
tsy mahafatana tsy aleara tsy mahafatana tsy hoanina ary tsy mahafatana tsy ananana ary kanefa ny akamaroan'ny olona ary linandrindra ny tsy eo amin'ny tompo moa zany fa ny zanak'andriamanitra ihany koa ny kristianina ndraindray dia ho tratran'izay ataoko hoe zay lasa fisainana sy fomba fanao zay hoe zavatra tsy tena ilaina indraindray nitady ibahana ao amintsika zavatra tsy tena zava-dehibe amin'ny tompo indraindray tady zavatra zava-dehibe amintsika dia nivavaka mba atao amintsika ihany koa zany dia mba tena toloran'ny tompo saintsika ary toloran'ny tompo fahindrena mba zay zavatra tena ilaina zay zavatra tena ho amin'ny fiainana zay zavatra tena ankasitrahan'ny tompo ary hiala zay zavatra rehetrarehetra miteny frantsay hoe superflu zay zavatra afaka ialana sy tsy ilaina dia ozy izy hoe hifantoka aminao zay Jesosy ary tsy hifantoka amin'izany rehetrany fa zany koa fiahiahiny zao fiaina zao tiza kely le hoe ovesara ny fisotrotoka sy ny fahamamona amin'ny teny frantsay izy dia milaza hoe ivrognerie sy ny gourmandise tsy voatery hoe sakafo ihany raha hitaritsika fa ndraindray tsy misy fahononana fa misy zavatra efa ananantsika dia mbola mitady zavatra hafa fanampina zay misy zavatra efa ananantsika hafa dia mbola mitady zavatra hafa fanampina zay dia nefa ny tompo tsy mitarika antsika eo amin'izay raha tena miainotsika dia avy eo nefa tsika raha vao hoe tafiditra ao anatin'izay fiazakazahana sy filomanosana zay dia misy fiahahiny zao fiainana zao noho izany miverina kely mihitsika eo amin'ny tenin'Andriamanitra dia mijery hoe inona ny zavatra mety mbola mampisy an'izay amin'ny teny frantsay izy hoe fahamamona sy ny fisotrotoka zay zany hoe mitady ny mihoatra ny mety mba tsy hitady oatra ny mety any antsika fa iaina amin'izay oniny iaina amin'izay tena mety eo amin'ny tompo ary zao ny zavatra hoe angalarany tompo zay dia le hoe fieritreretana no avy dia rehefa angalariny le fahatokinany amin'ny hoavy sy angalariny le fahatokinany amin'ny famelan-keloka tamin'ny lasa dia ny amin'le fiainana ankehitriny korotany ianao dia tena tenona amin'ny anaran'i Jesosy mihitsy hoe ny fiadananao Jesosy no anapaka atao anatoko ny fitsarana avy aminao Jesosy no anapaka atao anatoko ianao Jesosy no atao anatoko ary tsy anany amin'ny hoavy ary tsy adsaina ntsony any amin'ny lasa fa ny lasa efa vita efa nareninao ary ny amin'ny hoavy ianao nefa mikarakara satria ianao dia raininy mandrakizay ianao lay éternel tsy miovy ianao omaly Seigneur mandrakizay dia ho sala amin'izay ny antsika tsirairay avy hoe tsy hovesarany fiahahiny zao fiainana zao inona ny vahaolana dia ozy izy hoe mivavah miambena mba hahery anareo zay zany ny vahaolana hoe mba hitombo ianao amin'ity taona ity hoe hiambina ianao hoe tsy hidiran'ny filany zao tontolo zao filany zavatra tsy ankasitrahan'Andriamanitra ary hivavaka mandrakariva ianao fa nivavaka no fahana mahery mivavaka amin'i Jesosy Kristy midera mankalaza misaotra aina ho antsika ny vavaka rivotra iainantsika ny vavaka dia hitombo ny fitiavanao vavaka ny firesahanao ny fifaneraserahanao ny fifanakalozanao miaraka amin'i Jesosy hitombo zay ka tsy ho tampoka aminao fiavian'i Jesosy fa zay olona ho an'izay olona tsy miambina ho an'izay olona vesara ny fiahahiny zao fiainana zao dia ho tampoka aminy ny fiverenan'i Jesosy fa ho antsika zay miambina ho antsika zay tsy misy fiahahiny zao fiainana zao ary ho antsika zay ao anaty vavaka sy fiambenana mandrakariva dia tsy ho tampoka amintsika ny fiverenan'i Jesosy Kristy dia ho antsika zany zay ny irariana hoe anana an'izay toe-panahy miambina anana an'izay toe-panahy mivavaka ary tsy hisy fiahahiny zao fiainana zao fa matoky an'i Jesosy ka tahaka ny salana oabolana faraika amin'ny telopolo hoe tsy manany amin'ny hoavy fa ny hoavy dia iomezany dia tahaka an'izay koa tsika hoe tsy anam-panahiana fa atoky an'i Jesosy apetrao aminy raha misy fanahiana zay ny voalazany amin'ny epistily any apetrao aminy fanahianareo rehetra fa izy no miahanareo aza manahy na inona na inona fa aoka ny fivavahana sy ny fifonana mba amin'ny fisaorana no hoentinareo manambara ny fangatahanareo amin'Andriamanitra ary ny fiadanan'Andriamanitra zay mihoatra noho ny fahalalana rehetra no hiaro ny hevitrareo sy ny fonareo ao amin'i Kristy Jesosy ho azy ireny voninahitra ao amintsika izay fiadanana izay amen.